hoavin'ny firenena mila mandray andraikitra ny tanora vonina ao hanampy azy ireo hoy ny filomarika Ravalomanana. Fanjakana malagasy tsy voafehany fitantanana. Rajonary mampianina mila resena ny tsirariny eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankaravona sy ampitiavana trany no iarabananao amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mila mandray an-tanana ny hoaviny ny tanora sarotra ny maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana raha toa ka tsy mandray andraikitra ny tanora mila mahay mahavita ary mandray andraikitra ny tanora ary vonina ny anampy azy ireo amin'izany hoy nambaran'ny filomarika Ravalomanana raha nanome toromarika sy fampiofanana ho an'ireo tanora tima eto Analamanga androany tetsy amin'ny foibe ny antoko tima tetsy Ampandrana tetsy Belair androany. Tena toerana nanao ny angom-baovao momba izay Injavandriamahefa sy Manora Andriamalala. Tsy mora ny maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana raha tsy mandray andraikitra ny rehetra fa indrindra ireo tanora hoy ny filomarika Ravalomanana. Ny tanora mantsy no hoavin'ny firenena ary manana andraikitra goavana amin'izany. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia ho maizina ny hoavin'ny Madagasikara ary raha toa ka tsy misy ny fanovana dia vao mainka hivarina kady tanteraka ny firenena. Tena ataontsika amin'izao fotoana izao hoe ny tanora no hoavin'ny firenena. Fitenin'ny olona foana zany tsisy hoavy zany eo raha tsy azo aloha fahefana lainga be zany rehefa azo ny fahefana dia hita zay anaovantsika azy dia raisan-tanana raha no hoavinareo tanora manana fahasahina mijoro ary mandray andraikitra sa aloha ny antony anaovan'ity formation ty tsisy olona sa zany raha tsy mahalala hoe antsana be eo ambadika mahay ahoana andanako andeha le parapanly hoe sady saoty ave sady iny mahay ary efa avy eo vita tafatsambikinany dia tandremana tsara zay raha isan-tanana hoavinareo tanora manana fahasahinana afaka mijoro tsara samy mijoro ary keo mandritra ny mandray andraikitra dia zao koa finoana manao zavatra raha tsy ao anatinareo tsara le finoana ina atao hoe finoana mana fao finoana an'Andriamanitra fa finoana zany self confidence zany matoky tena matoky mihitsy fa vitako ty satria fa malala zany efa izy ty mitsambikina ty dia hitako nanaovana azy dia zay ny rahana ty hoe ilainareo a ny fanofanana tselatra ina ny antony fanofanana tselatra ao atolonareo daholo hoe raha tsy mahay an'le lalàna momba ny fifidianana nareo hoe zao aby ny kajikajany reto zao aby ny afetsifetseny reto mety tranga zao zavatra mety ataony reto ainareo zay tiana le nataony italia dia noho izany zany hoe fanofanana fototra nomena anareo androany ary tsy maintsy ampiasainy zany a rehefa tafaverina ny toerana misy anareo nareo any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district vao vita zany ny fiofanana eto dia tsy maintsy miasa ny anadiaingana mihitsy nareo satria fo dia fo le fotoana satria afalatra amin'ny raiky amin'ny telopolo janvier ty dia tapitra le refonty total no zany zany mila mailo be rapide be na 15 jours any mena antsika na ino semaine tsy problème zany fa vitatsika io vitanareo io vao vita misy ty fiofanana ty zany dia tsy maintsy miasa baitrany anareo a mampiatra le zavatra hitanareo aloha no zany zany tsy maintsy manana tsara nareo le information tsy maintsy vitanareo atsaka sy andavany ny andraikitra zay apetraka aminareo asura mihitsy ny amin'ny tanora fa mahavitany zany izy noho izany zany ny maro zay fiandrefesako anareo dia mandresitsika zay zany mandresitsika. Ny fanamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny sambikambana sy ireo mpanohana sy izay mbola nohana antsika no mila atao vaindondra rà ahafahana manatratra ny tanjona ho ihany ny filomarika Ravalomanana. Ny tonga miaraka tokoa mantsy no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Hatramin'ny nanetanako ny tim sy ny RMDM tao anatin'ny raiky volana nahazo 2 millions isan'ny fity azo 2 millions fa na izany areo mbola tsy tratana izy ilaina dia ilaina zany ny fanentanana vahoaka mbola misy any mantsy ny miaotraotra zay le politique zay président nenareo be indrindra raha leo nareo oleo ny fiainanao koa no farany kaza leoleo zany fa lombana foana dia mila hitanina izy hoavy fanantenana fanantenana izy mbola misy keo farany tsy very ny fanantenana fa andana foana courage dia zay mandeha zay dia eo amin'le solidarité le firaisan-kina tena ilaina ny firaisan-kina na olona mahasosotra reo zany aiza le tarehan'le olona nijerevana fa niasa atao miaraka aza le vao mahita le olona iala reny tena za tsy andeha hoany diso be zany
Diso be zany amitoetrandro zao tsika vato anakay mikonty tsy maintsy ataotsika izay azona azy no zany zany aza dimy any ko fa tsy maintsy misona fa samihafana eo amin'ny tiambana eo amin'ny olona venivelany tsika zao maka ny olona venivelany natoratsika enosaty le façon fantanao hoe façon approche le façon i fomba itenenareo am'le olona de jerevana tsara aloha zay zany le eye contact filazana izy amteny eye contact jery any nareo de fantany tianareo isana mifaizanareo mijery zay ngalabe tampifidianana ity taona ity ho ihany ny Filomary Karavalomanana ka nazava ny afatra napetrany ho an'ireto tanora timma marobe atonga niatrika ity fampiofanana ara-politika no karakarainy antoko timma androany ity de ozy hoe adidiny tsara aby a maolo-pirenena azy fifidiana tena adidy io devoir zany devoir zany eny tsy maintsy tanina izy ampahafantarina azy zay ny mahatonga ty tselatra ty de niavatra ataoko farany aminareo zany zao manany nareo fasahina aloha tsy maintsy manatona aloha nareo mba milefitra kely aloha tena tsy maintsy ataonareo manao approche manana fasahina manao approche amin'izy ireny de manaiky nareo hoe mbola tanora manaiky zay adiny zay manaiky mbola tanora aza manaiky vidiny sasany tambe eto hoe kandre may nareo aza manaiky vidiny sasany misy nareo satria tsy mahavita firekory iny nefa mamaky aza manaiky fampanantena pokaty aza manaiky rebirebiny fifidianana ty hoa amty any nareo sako miady fa amin'ny ataontsika mbaitaka be tena meko fanantenana dao nareo amin'ny ataontsika zay mahatonga hoe raha mbola avy keo farany tsy hovery fanantenanao ary za koa mbola manandro amen'Andriamanitra apiko nareo ndrena fantany manana vaolana amin'io hitanareo zava ataoko ireo toromarika sy afatra voalaza teo ambony ireo no ahafahantsika maka ny fahefana indray mba ahafahana manangana firenena avanina ho ihany ny Filomary Karavalomanana nanatrika sy nandray anjara tamin'ity fampiofanana natao ity moa ny solomam-bahoaka maromaro avoafidy tamin'ny anarany antoko timma sy ny mpikambana ao anatin'ny birao politika arak'izany de tantaratra ny fahavononan'ireo tanora timma marobe tonga nanatrika ny fiofanana no karakara ny antoko timma ho azy ireo androany zava-dehibe ny fisiny zao etsika izao hoy izy ireo ary vonina izay ifampizara izay traikefa sy fiofanana azonay nandritra ity fampiofanana ity mbola injavandriamaefa sy manora Andriamalala atrany tsy maintsy be azina ara-politika ny vahoaka mba ahafahany mahafantatra sy miaina ny zava-misy eto amin'ny firenena ho ny solomam-bahoaka Totosoa Andriamampandry izay isan'ireo nitondra ny anjara borikiny tamin'ny fampiofanana ireto tanora marobe tonga teto Belera ireto androany adidy sy andraikitry ny antoko politika raha teo izany ho izy ka tsy tokony ravoravo-tanana manoloana izany ny vahoaka indrindra ny tanora izay ho avy ity firenena ity zany hoe ny fanabeazana ara-politika zany dia fampandraisana andraikitra ho atsika tsirairay avy amin'ny sehatra politika ohatra vavy zao ny fifidianana de manana anjara isika malala bebe koly zava-misy amin'ny lisy mpifidianana sy na raha makasika ny fifidianana rehetra dia tokony ho tompona andraikitra daholy ny olo-pirenena rehetra zany malala nisy zava-misy sy ny zavatra tsy tokony atao sy ny zavatra tokony atao ny vahoaka no mahafirenena ny firenena iray ary matoa mahanitra tahaka izao ny firenena dia mahanitra ny vahoaka ao aminy ny politika entin'ny mpitondra no antoko ny fandrosoan'ny firenena iray na tsy manoloana izany miantso ny tanora rehetra sahijoro asianao politika ny sekretera jeneraly ny antoko timma ka eto dia miantso atsika tanora miantso atsika rehetra sahi manao politika aza matahotra manao politika fa miankina amin'ny politika no avy ny tanora ho avy ny firenena tompifidiana nyty taona ity miverina ny vahoaka ny fahefana miverina ntsika rehetra anankiroa ny safiditsika amin'ity taona ity na isika manaiky lembenana atao zay mpitondra anao zay tiany atao eo na isika anohatra ny zavatra tsy rariny rehetra eto amin'ny firenentsika ary afahantsika mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ka eto dia manentana atsika rehetra tompifidiana nytia mafy mety ho mafy ny adatrehantsika fa zao samy iny volonina ny sainao na ny folao ny herim-batanao rehetra mba ho an'ity firenentsika ity fa aza mitaza fotsiny fa ny fitazanantsika fotsiny zava-misy amin'izao firenena zao loza miantona ho an'ny taranaka faramandimby zava-dehibe ny fisian'izao fampiofanana izao ho kosa ireo tanora niatrika ity fotoana ity tsy ny rehetra no afaka hisitraka fampiofanana ara-politika tahaka izao izy ireo kanefa tena ilaina sy manandanja eo amin'ny fiainam-pirenena ny tombony azoko aloha zany zao dia hoe nahazo fiofanana mivantana ako dia
apiatra an'le izy amin'ny rehefa tonga ny fifidianana dia apiatra an'le izy koa ho an'ny fiarahamonina rehetra na tim izy na tsy tim fa vonina koa apita an'le izy. Ny zavatra azoko teo zany zao dia hoe mila mifankatia alohantsika, mila tsy maka fahavaloan'ny hafa ntsony dia miezaka zany ho tian'le olona rehetra aloha ny akanfon'le olona ianao raha te handresy lahatra anazy. Tokony hoe mahasahy mijoro satria fantatra ny fiainam-pirenena fa tena latsaka katerena dia tsika no avy firenena dia mahasahy mila mijoro. Le fampifantana tena ilaina be satria araka ny tenena teo hoe tsy ampy éducation politique ny tanora malagasy, lasa misaut désintéressé amin'ny politique nefa ny ilaina satria raha ohatra hoe te hanova zavatra tsika dia mila ny tanora no mandray andraikitra no aviny. Ny zavatra voarayako dia ny fanaraha-mason'ny fifidianana ilaina be satria ny osika sy ny alatra mety misy dia mila mahafantatra aloha zany ny tanora sy ny rehetra hoe inona le osika mety izy dia ahoana no ahafahana misoroka an'izay. Ny fandroany eo amin'ny resaka firaisan-kina izay matimatesana foana teo hoe mila firaisan-kina tsika rehetra ampandrosoan'ity firenena satria tsy vitan'ny olona ray sy roa ny fampandrosoana. Ny tanora manana herintsika ny tanora fa mila mpitarika, mila olona mitarika an zareo dia rehefa mila izay mpitarika izay dia vonona ny tanora na resy lahatra hoe maninona ny tim eo amin'le politika ny président Ravalomanana zany na resy lahatra hoe mila miainga ny fanabeazana tsika satria tsisy firenena vanina raha tsy ny fanabeazana aloha no amboarina nefa rahantsika mandala fa potika teraka ny fanabeazana amin'izao mampalahelo mety avoaka malagasy zaza malagasy tsy mianatra dia tany na resy lahatra hoe ny fanabeazana aloha ny novainana te hanova firenena. Tonga marobe ireo tanora tim Manalamanga niatrika ity fampiofanana ara-politika no karakarain'ny antoko tim matetsy amin'ny QGB lerapandra androany ity. Hitantaratra ny fahavononan'izy ireo handray an-tanana no aviny. Iasa avy hatrany ireto tanora ireto hapiatra ny zavatra noratoviny ka isan'izany ny fanentanana ny olom-pirenena handray andraikitra isoratra analana ao anaty lisam-pifidianana sy anaramaso izay lisam-pifidianana izay. Fampiofanana tselatra voalohany ity natao ity ary mbola isy ny fampiofanana tselatra faharoa amin'ny fotoana manaraka raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'izay lafim-baovany politika izay hatrany miamiletika ny firenena ary raha mahita izany tompona andraikitra amin'ny fanarenana ny firenena ny tsirairay avy fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no ilaina mba hisiany tena demokrasia. Io kosa ny nambaran'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny kabary ampitaindavitra tamin'ny varavarana misokatra nataony HVM atao Antsirabe tamin'ity androany ity angom-baovana nataony Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Miamiletika ny firenena hitantaratra zany amin'ny fijalian'ny vahoaka amin'izao hoy ny nambaran'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina mila ny fandraisana andraikitra ny tsirairay nefa ny ahafahana manarina ny firenena tsy misy zany raha tsy madio sy mangarahara ny fifidianana eo koa ny fampanajana ny demokrasia izay simba tanteraka ankehitriny. Miantso antsika hijoro amin'ny masahiny tena tsy amitahotra amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra isika anarina anjarantsika no miaro ny demokrasia izay mifototra amin'ny fanajana ny zon'olombelona, izay mifototra amin'ny fanajana ny fahalalana, izay mifototra amin'ny fanajana ny tany tandalana. Anjarantsika ny miaro ny fahefana faratampony izay anana ny vahoaka izay tanterahany amin'ny alalan'ny fifidianana. Mila ozy fifidianana marina ny vahoaka malagasy, mila fifidianana mangarahara tsy mitanila ary ekeny rehetra ny vahoaka malagasy mba ialana amin'ilay hoe tia misy alatra tia misy osoka satria okazavy fa raha vo fifidianana tsy madio no misy eo amin'ny firenena dia korotana no misy aorinan'izay. Natsikafiny ny tsy faiza mitantana nandritra ny fotoanan'ny Covid ka nahatonga ny firenena tsy tafiarina hatramin'izao. Betsaka ny fomba fitantanana tsy mangarahara hoy hatrany ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Nakahery ireo niara-monina noho ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny ezo teto amintsika ihany koa ity filoha teo aloha ity.
ataoriny etsika nataon'ny gouvernoura sy ny pombazy ka nanesorana ny préfet ny Tsormandidy dia nanao etsika indray ireto izay tsy nakasitraka izany avy aty amin'ny ankolafy tarihan'ny député TGV sy ireo maire TGV mangataka ny anesorana ny gouvernoura izy ireo satria sady mangalatra ny volam-bahoaka no miaro ireo ben'ny tanàna mpanao eloka hoy ny fanadina nataon'ny mpanao gazetinay avy any Tsormandidy. Manatateraka etsika ho fangatana fanesorana ny gouvernoura ny faritra Bongolava ny solombavam-bahoaka sy ireo ben'ny tanàna IRD miaraka amin'ireo pombazy ireo io maraina io filaharam-be namakivaky ny tanàna ny Tsiron'ny Mandidiray Vohatra no nanomboan'izy ireo ny etsika mialohan'ny feonan'izy ireo teo amin'ny kianjan'ny 20 Martsa manoloana ny trano tokololona Tsiron'ny Mandidy. Tsy mitsitsy fitenenana ireo izay nanao izany avy amin'ny Foko Antandroy, Foko Antesaka, Bestleo, ny ben'ny tanàna ihany koa ary indrindra ny solombavam-bahoaka raha teo. Mila miizaka reo mananso mitsikitiana dia aza malahelo fa tamsavy mamoronanana no atatefavalokitaka amireo gendarme todika aminao aloha misegy matahotra ny miaramilanao andraindraikitra satria voabekony misy tao ambony ao sisy somalalan'izany angamba zany fa any ana filoham-pirenena mampalahelo mahazo anay eto Bongolava satria dia manao fiainana ombiaratra io miaran'ny fiainana io meran'ny fiainana da haly toko ary dia tsy manday andraikitra atrinakolekabe satria ny gouvernoura miarana azy gouvernoura miansantana miarana azy satria mety mahafapany amin'ireo adiny samgoavana moa izy ity eo andaniny ben'ny tanàna lany tamin'ny tsy miankina sy lany tamin'ny antoko amiamanina saingy efa nivadika ao freedom avokoa ka rovana olon-dehibe ao amin'ny fitondranao nanao etsika nanesorana ny préfet any Tsiron'ny Mandidy. Ity koa eto ankilany ny député TGV de sy ireo ben'ny tanàna TGV lany tamin'ny lista IRD mangataka ny anesorana ny gouvernoura sy ampiarana ny lalàna amin'ireo ben'ny tanàna nanao eloka be vava saingy arovan'ny olona ao ambony ao araka ny filazan'izy ireo. Andrasantsika araka izany no toyan'izao etsika izao sy ny fanapa-kevitra ho raisy ny fitondrana foibe. Io amin'izay lafomba voan'ny politika izay hatrany tsy misy mitombona ny voalazan'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta manoloana ny fanazavana nentiny momba ny fitantanana ny firenena tamin'ny omaly hariva. Fanamarina tena sy lainga hatrany no afafy amin'ny malagasy raha tena nisy ny finiavana sy ny fitantanana mahomby tsy tahaka izao no ny afaran'ny Madagasikara. Porofo ny zavamisy fa tsy mahay mitantana izy ireo hoy ny fanahian-kevitra ara-politika. Anto Miaratina, Manora Andriamalala. Manambola ny fanjakana malagasy io nambarany premier ministre lehibe ny gouvernemanta mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra iainana ankehitrina nefa izany filazana izany manitra ny vahoaka maina ny ady volaniny trosa amin'ny savovona tsy voaloha ary miandry fitokonana sy fitakiana lava vao mipoitra sy mahono afo tsy ahitam-baolana ny lalam-pamihana mihitsy araka izany no tsy voaja raha manambola ny fanjakana dia aloavy ireo vola rehetra tsy voaloha na ny vacation ny mpampianatra na ny tokony kojakojana ny lalana tokony tsotara ireo le karazana tambo-karama sy karama isatsokajiny ho an'ireo mpiasa araka ny teniko isatsokajiny teo dikan'izay raha milazan'izay ny premier ministre dia miantso anareo izay manambola fanjakana eo ireo mpandraranokojakoja lalana eo ireo ny tany saiko teo aloha teo ny amin'ny hoe mandehana makany dia takio fa zonareo izany takio any amin'ny premier ministre io satria io ny tompona andraikitra voalohany amin'ny administration manaraka izay indray dia milaza izy fa misy vola anomanana fifidianana ro tanterahana ny fifidianana efa tsy nitsahatra amin'ny teny raha ny tianivo ny fanoherana ny anivon'ny firaisamon'ny pirenena sy ny mpanara-baovao rehetra ny mametra-panontaniana hoe maninona ny sorabola atao anatin'ny lalàna amin'ny fenitety-bola 3 sorarivo tsy nisy afa-tsy 5 miliara ariary fantatra fa tsy ampy izay dia mivaly teny nefa dia hoe afaka ampiny io fa maninona nefa mitaky ny rehetra tsy tonga dia nomaniny zany vola zany raha nisy araka ny nambarany dikan'izay tsy mariny zay fa tsy ampy ilay vola ao tsy misy ao na nalefa tany tsy tokony ho alehan'ilay vola na tsy misy ao na tsy mazava ilay fitantanana mahatonga ny manana fahasiarana arabola toy izao tsy nisorona ny solombavam-bahoaka ny laza fa tsy mahomby ny fitantanana ny firenena tsy voafehy izany ary tompona andraikitra feno ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta
mila miaiky izany izy ary profony izany fitsipaham-pitokisana nataony solombavam-bahoaka tany amin'ny antenemeram-pirenena farany teo izay nanasoky tanan'izy ireo fampanakorontana ary tadidia tsara fa ny lalam-panorenana ny andre mato prime ministre tsy ampianarina an'izany ianao vasa na atosika fotsiny hiteny fa ny lalam-panorenana ny manome fahefana ny solombavam-bahoaka sy ny antemeram-pirenena amin'aramaso anareo sy ametraka n'izany fitsipaham-pitokisana zany rehefa hitany fa tsy araky ny tokony izy sy ny fanarahana ny fomba fiasanareo sy ny asan'ny tanterahanareo ka anjaranareo solombavam-bahoaka IRDSTGV ny mamaly izay hoe fanakorontanana ve reny zavatra reny raha noraraky reny fa ny zavatra nisy fanakorontanana sy fanitsakitsahana lalam-panorenana dia ireny fanesorana sy fisintomana nyreny fitsipaham-pitokisana izay efa nataony solombavam-bahoaka 5 sy ny ireny ary oka izay le famafazana lainga andriamato prime ministre satria aminay ianao aminay solombavam-bahoaka rehetrarehetra mandrafitra nio antemeram-pirenena tsy manana legitimité ntsony ianao tsy aradrariny intsony ny fipetrahan'io prime ministre io eo izay nga mato miteny an'izay tsy sanatria ianao no ankalainay na olona no ankalainay fa ny fomba fiasanao amin'ny akapobeny no tsy manaraka tsy nahatanteraka ilay ataoko hoe vinana velorano nataon'ny filoam-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy ianao ny tompona andraikitra voa mitarika an'izay ekipa izay ka dikan'izay a mety aminao a mametra-pialana atsaharo ny fandrendrena saim-bahoaka toy izany tsisy marina ny zavatra voalazana teo na anankiray aza na inona lazaina tsy misy fampandrosoana avaniny eto amin'ny firenena ankehitriny tsy fahaizana tsotra izao ary tsy niomana hitantana ny firenena anka izao ny hafarana lasa sorona ny malagasy tsy mahita mangirana amin'ny fiainana efa tonga saina ny ankamaroany olona ankehitriny tsy tokony hitazam-potsiny mahalonjany any koa ny rehetra fa mila mijoro sy andrainy andraikitra hialana amin'izao zava misy izao lafombavan'ny zavakanto mitoy ny fampisaram-bazana ireo artista malagasy ataon'ny ministera ny kolotsaina amin'izao fotoana izao fantatra faterena anao fifidianana izay tantana ny omda amin'ny 4 janoary ho avy izao ny artista tsy araka ny tetiandro mifeh ity sampandraraha miay ny mpanakanto ity anefa izany ahina ny sy ny korotana aoriana kely raha anao letrezana amin'ny anaovana izay fifidianana izay marina ny ao anivony ministera ravirazafimahinina sy tahirnena ny talata 4 janoary ho avy izao no tondrony teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina anatanterana fifidianana izay filohan'ny omda na ny ofisy malagasy misahana azony mpamorona tsy araka ny tetiandro ny fanarahana hatramin'izay anefa izany satria ny herinandro fahatelo ny volana febroary no tokony fotoam-pifidianana ifamotony any amin'ny lapan'ny kolotsaina mahamasiny ireo mpanakanto rehetra ny talata ho avy izao andany ireo miombon-kevitra amin'ny ministera ary ankilany ireo tsy mandraraha fifidianana fa mitaky ny volana izay ambara ny fanahodinkodiny teo anivon'ny ministera 7 arivisy ireo mpikambana eo anivony omda izay tsy mbola nandray ny valikasasara ny antapitrisany ariary nanomboka ny volana febroary 2024 hatramin'ny androany ka io le politika ny io hoe fampisaraham-bazana ny artista io hoe klasena zokony zandra ny fitsanisa sy maro anisa tanindrana sy afetaoko voatany ina ho anay zay ny fahitany anazy a mandresy lahatra n'izay azo andresena lahatra izy fa ho anay na vitsy na maro na inona tsy maintsy mijoro fotsiny zay rehefa hitanay hoe misy ny tsirariny ary miady hatramin'ny farany zay ka zay ho avy any amin'le fivoriana mihitsy ka satria any zany no afahana maheno anay dia ho avy mihitsy zay tsy miomana amin'izay fifidianana izany mihitsy fa ho avy amin'ny fotsiny zay satria hitaky ny volanay zay aloha voalohany indrindra sady le izy mampalahelo any satria betsaka ny avy any amin'ny faritany zany ao anatin'ity le fanampitapoany ity tsisy ho avy zavatra mitranga fotsiny nefa dia tonga dia tapitapohan'le ministera herinandro zany hoe tonga dia anao fifidianana ny zavatra mamaky any artista nefa amin'izao tsika miresaka zao tsy fifidianana zavatra mamaky any artista dia efa heritaona zay ny artista tsy nandray vola tao amin'ny omda satria tsy alohan'ny ministera ny vola nefa ny fitakim-bola mandeha foana ihany zavatra mamaky any artista nge zany a dia aloavy aloha le volan'ny artista tsy mazava ny zavatra konkonoan'ny ministera raha ny fanazavana trany menjandrony tady eo amin'ny omda sy ny ministera ary hina tsy lamina izany raha tsy voavaly ny fitakiany mpitantana ny omda ankehitriny arak'izany dia tsy mety miravina mihitsy ny disadisa eo amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina
ary ireo mpanakanto fantatra fanambarana ihany koa androany ny syndicat-ny kanto na ny antsoina hoe sika izay tafiditra ao anatin'ny fikambanam-be ny syndicat eto Madagasikara fa leo ny atsonjay ataony ramatoa minisitra izy ireo fantatra ihany koa fa mbola tsy nandray vola avy amin'ny omda ireo mpikambana ao anatin'ny sika efa amantonany maro izay sy ireo olona maro samihafa izany takiny izy ireo raka izany ny anatsara ny ekipa ny ministera izay mitsabaka sy manakirotana ny sehatry ny kanto eto Madagasikara amin'ny fitadiavana tombontsoa manokana. Vavaony toe-karena mbola mitady overy ary miasimba tsikelikely ary atahorana tsy sintsony mihitsy olavain'ny taranaka any aorinany ny arem-pirenena malagasy tompon'andraikitra ny rehetra saingy dia manana didikoavana amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana vina sy vahaolana maty-paika ikojakojana sy anarenana ireo arem-pirenena simba eto Madagasikara. Angom-baovao nataony Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Resy lahatra sy miara-mahita ny rehetra ankehitriny fa tsy manderaka ny tokony ho izy ny fitaontanana ny arem-pirenena malagasy. Tsy voahaja, tsy misy fikojakojany, very asina manoloana ny firoborobony teknôlôjia sy ny fomba fanao avy any ivelany. Ny fandraisana andraikitra tsy misy kanefa mitohy ihany ireo fomba fanao mamoetra manapotika izany sy tsy manome lanja azy. Tompona andraikitra voalohany fitondram-panjakana saingy tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny olom-pirenena tsirairay izay mila fanabeazana miainga ny fotony mihitsy. Andondoza izy satria misy potika ny le arem-pirenena ohatra le vakoka ny rova ny reny fasana zay fasan'ireny ary tsy misy fikarakarana sy ny marobe manodidina ny eranosy zany inona ny zavatra tokony ho atao mba hahafahana miaro azy fa zahay kosa dia tena mahatsapa mihitsy ny hoe mila beazina ny olombelona malagasy mba hahafantatra hoe misy zavatra tokony kajiana tokony ho arovana ny maizy atsika ny olona sahirana amin'ny fitadiavana sahirana amin'ny fiainana andavanandro dia tsy ao anatin'ny fisainan'ny olona mihitsiny hoe inona moa zany arem-pirenena zany raha tsy andray fotsiny ahko ohatra ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mialatsiny raha ohatra ka miteneny zany satria manana arena atsika akibon'ny tany fa le fomba fitrandrahana azy sy fomba fanapariana azy mba hahafahan'ny ny daolobe misitraka n'izay arem-pirenena izay dia zay no ezahana zany a mampafantatra sy manome fiofanana ny daolobe mba ahatsapany hoe tena misy zavatra tokony ho kajikajiana mahakasika ny arem-pirenena malagasy. Maro ny fomba azo atao ahafahana manao dingana sy ho fanatrarana ny tanjona indrindra ny fampandraisana anjara ny tanora izay ankina ny fampandrosoana saingy tsy ampy na tsy misy mihitsy izany hatreto. Antony tsiriny hevitra teo amin'ny fikambanana rena Madagasikara hanao fifananana pikasary anehoana ny zava-misy momba ny arem-pirenena malagasy. Trany hoe sahirakirana foana le olona dia tsy marisika intsony manao an'le fananana nefa anindrindra ny tokony hitondrana n'le fanabeazana mba hampafantatra ny rehetra ny zava-misy mahakasika an'io arem-pirenena tandondoza io. Raha raisina zao tamin'tia misy faritra tsy latsaky ny 5 izy no nandray anjara hatrany loatra mangoro Mbatondrazaka dia ny anankiray izay le avy any Ambanja zay a dia manodidina Antananarivo. Maro reo nandray anjara zay hoe tanora daholo nakabeazany ary zahay a dia miezaka hatrany hatrany le tanora no omena sehatra mba hahafahana mampitohy amin'ny resaka arem-pirenena satria io no lovan'ireo taranaka faramandimby dia mazava ho azy fa ireo tanora ireo no ampiapita rehefa avy eo ny zavatra zay tokony nanabeazana azy. Andiany fafito tamin'ny taona 2024 lasa teo ity fifaninanana ity loha hevitra tamin'izany hoe arem-pirenena tandindondoza. Tanora 30 teo eo avy amin'ny lavalinosi no nandray anjara samy naneho antsara izany tranga izany. Efa mihoatra ny zato ny sary voangona sy ny tahirikevitra mahakasika ny arem-pirenena malagasy ankehitriny. Isaraka izany fiara-miasa ataon'ny fikambanana miaraka amin'ny akademia malagasy amin'ny fampahalalana sy fampahafantarana izany.
no tanterahin'androany tetsitsimbazaza ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an'ireo nivoaka mpandresy tamin'ny fifaninanana ka ny angano no nahazo ny larana voalohany teo amin'ny larana faharoa ny sary baobab ary fatelo volamena tsy jano eo ny etsika tahaka izao fa itoy ho an'ny taranaka. Fantatra ankehitriny fa ny FJKM dia ny filohany indray no hitantana ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ho an'ity taona 2024 ity. Ny mpitandrina Andriamasoami no andimby ny toerany Révérend Ranarivelo Samuel John avy amin'ny Eglizy Anglikana nitondra ny FFKM tamin'ny Tondasa. Tsy iza ihany no andraikitra sahan'ny mpitandrina Andriamasoa Irakoami satria izy ihany koa no filohan'ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara amin'ity taona ity. Fantatra fa rahampitso no voatondro anaovana ny fifamindram-pahefana eo amin'ny rotonta izay tanterahana etsy amin'ny fiangonana Anglikana Andohalo ny tapakandro ariva. Vavaon'ny fahasalamana tsy tafiditra ao anatin'ny fahazarany ankamaroan'ny olona ny mamonjy dokotera na ireny mpitsabo raha sendra raha tsy aretina mafimafy. Matetika efa misy fanafody mipetraka ao an-trano hitsaboana ireo aretina everina fa mora sitrana fa io ihany koa nefa ny tsy fampiny fa efa mividy mamonjy dokotera ka tsy maintsy manao dokotera tena ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Fantatra fa tsy azo atao anefa izany hoy nambaran'ny mpitsabo satria tsy mitovy ny toe-batany tsirairay. Fanadidina sy angomavao nataony Ravirazafimaina sy Tahirinena. Rehefa tena miasarotra ny aretina anakabe vao mamonjy mpitsabo ny ankamaroan'ny olona sitra ny fanafody tahiry ao an-trano na ny fampiasana ireo karazana roakandro ireo aretina sokajiana ho tsotra toy ny aretinandoha, ny vavony sy ny aretin-kibo sy ny sisa. Tsy manao dokotera fa rehefa tena marary aloha dia manatona iny fa raha mbola zaka izy dia zakazakainy any aloha satria tsisy volaka dia rehefa misy vola izay vao makany. Tsika nge zao tanandany dia tsy possible hoe anana fanafody tahiry zany. Mievaka dia zay ihany. Rehefa le marary be vao tena makano aretiretin-dovy moa entina hoany. Avy dinany amin'ny farmasika rehefa le marary iny na rehefa tena zaka izy zay vao entina makano amin'ny dokotera. Misy antony rehefa olom-pitsabo no mahatonga aretina iray ary tsy mitovy ny toe-batany tsirairay na samy marary andoha azy. Misy mitsy ny olona anankiray ohatra hoe misy olona iray marary ao an-trano marary ny lohany. Zay tsy fantany tena antony mamparary ny lohany mety antony tsy mitovy. Mety misy tazo, misy fanaviana le anankiray, mety miakatra tension le anankiray. Dia misy marary koa ao an-trano dia mandray amin'ny fanafody eny koa. Tsara kokoa fantarina hoe inona ny antony mamparary an'le loha aloha. Satria tsy mitovy ny antony dia tsy mitovy ny fanafody tokony ampiasaina ary mety tokony misy ampiana, mety misy tokony analana, mety tsy hoin'le nohan'le anankiray ny heverinao fa masitranao anao iny mety tokony hohaninao fa mety ho fanafody hafa mihitsy. Tsy tsara zany hoe marary raha koa ao an-trano dia mihinana marary koa ny lohan'ny rahabe ao an-trano dia mihinana an'iny koa, tsy tsara zay. Fa tsara kokoa fantarina hoe inona ny antony satria arakaraky ny antony izay misy amin'le olona zany ny afana mitsabo anazy. Zay no atao hoe misy hoe facteur, misy hoe cause zany, cause na maladie, étiologie, traitement. Misy traitement anankiroa amin'ny olombelona, misy natao hoe traitement symptomatique dia misy traitement étiologique. Le symptomatique izy juste mitsabo an'le tranga fotsiny hoe marary aloha dia mila fanalana aretin'andoha. Fa ny traitement étiologique dia mitsabo an'le hoe inona ny antony mamparary an'le loha tsaboana miaraka izy roa. Isan'ny vokatry ny fanaovana dokotera tena ohatra ny tsy mety andary ny fanafody amin'ny vatana intsony raha tsy ampifatra izany na ihany koa mety hitarika amin'ny aretina hafa raha mihoatra ny fatra tokony zahaza. Ny fahefa mividin'ny olombelona itsika eto moa zany milatsaka ambany dia ambany dia matetika efa fa aretina efa lasalasa lavitra ny ankamaroany vao tonga aty amin'ny dokotera. Ny fanafody voatsinjara anankiroa amin'ny ankapobeny. Misy ny fanafody atao hoe natoraly izay azo atao tsara mampiasa anazy ho an'ny tsika moa zany atao hoe méthode de Grammaire hozy tsika reny ny citron, ny sakamalao, ny tantely azo atao matao an'ireny tsy misy mampanahy loatra ny fampiasana an'ireny amin'ny fahasalaman'olombelona. Fanafody atao hoe médicament ny avy aty amin'ny dokotera ny simika izay mahasimika azy zay dia pozina na hoe toksika. Misy fatra izay tokony arahana ao anatin'ny finanana fanafody simika izay manaraka amin'ny lanja sy ny taonan'ny olona anankiray. Sarotra sy tsy azo atao ary tsy mety ny fanaovana automédication raha tsy mahafantatra ny dozy
na fanafody tokony ampiasaina amin'olona ny olona ray arakaraka ny lanjany sy ny taonany lazaiko teo. Mety hanimba ny taova ao anatintsika, anisan'izany ny aty, anisan'izany ny rein izay mety potika mihitsy noho ny finanantsika fanafody tsy araka ny dozy tokony izy. Fa raha latsaka indray le dozy dia tsy sitrana le olona anankiray dia lasa mampatanjaka n'le microbe ao anaty vatan'le olona indray dia lasa mahatonga ny atao hoe résistance amina fanafody moa zany. Reo lafiny roa reo zany, na le izy lasa résistant le microbe, na le izy manapotika an'le taovantsika ao anatintsika dia samy ratsy daholo reo. Dia tsara zany tsy manao an'izay hoe fanafody mihinan-kinana fanafody fatany, tsara kokoa manantona mpitsabo mamantatra tsara ny dozy tokony hohanina. Vaovao ny toetry ny andro namozana ain'olona ny fandalovandrivotoza Seneso atany avaratry-nosy ary anarivony ireo traboina noho ny fiakaran'ny rano sy ny fampitehan'ny foto-drafitrasa. Ny tapan'ny avaratry-nosy no tena nitondra faisana atao anatin'ny andro maromaro izay. Mbola ho betsaka ihany koa ny rotsakorana raha ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Avitra Sonabe sy Andry Rakotomalala. Olona roa namony ainy ary iray hafa tsy hita popoka raha nitatitra vonjomaika navoaka ny avy eo anivon'ny BNJRC androany. Tany amin'ny faritry Vavantenina sy Andapa no nisy ireo namony ainy ary tao Atego 2 no nisy ilay olona iray tsy hita popoka. Tokantrano 570 no ahitana olona 307 no trabona vokatra izany. Ny 424 tamin'ireo trabona dia avy eo amin'ny distrikan'ny Maroantsetra avokoa. Toeram-ponenana enina amin'ny 720 dibo-drano tanteraka izay ahitana toeram-pianarana sy foto-drafitrasa maro samihafa. Ka olona 420 tamina toeram-ponenana 770 no voaterina findratoerana nisorohana ny loza mety hitranga. Ankilan'izay dia mbola ho betsaka ny rotsakorana manomboka androany ka hatramin'ny talata 24 janoary ho avy izao raha ny fampitambavao ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Hahatratra 70 hatramin'ny 100 mm isaky ny 420 ora ny any amin'ny faritra avaratra andrefana atsimo atsinanana sy any amin'ny faritra maromaro eto amin'ny afovoantany. Noho izany izy fiatraikany eo amin'ny fiakaran'ny renirano zany ny rano miandrona, ny rano trambo sy ny fiotsahan'ny tany. Ka ireto avy ny faritra Voakasika, distrika Anambanja, Bealanana, Analalava, Antsoy, Borziny, Mampikony, Besalampy, Mahanoro sy ny distrika rehetra ho Boeny, Vatovavy, Fitovinany ary Analamanga. Miantso ny rehetra ho mailo arak'izany ny tompona andraikitra mba hisorohana ny loza ateraky ny fiakaran-drano. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity ny vaovao maresaka iraisam-pirenena. Olona manodidina ny Valohetsy no andrasana ho tonga any Chine hatramin'ny rahampitso anatrika ny fanombohana ny fankalazana ny taom-baovao sinoa. Araka izany nalefanana ny fepetra rehetra mifanandraiky amin'ny aretina Covid-19 ka afaka tonga avokoa ireo avy amin'ny firenena rehetra. Angambavana tany Avitra Sonabe sy Andry Rakotomalala. Manomboka rahampitso alahady 20 janoary ny fetin'ny fankalazana ny taom-baovao sinoa. Samba ny tao anatin'ny 3 taona izao ny fankalazana hatramin'ny sin'ny Covid-19. Ho an'ity indray mitoraka ity dia Hong Kong sy ny ao amin'ny kontinanta sinoa rehetra no hiaraka ankalaza izany. Nanamaivana ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny Covid ary misokatra ho an'ny rehetra ny sisy tany. Fotoana lehibe ahafahan'ny sinoa mifankahita sy mifety miaraka amin'ny fianakaviana indray ity fotoan-dehibe ity. Ity hetsika ity dia ankalazaina mandritra ny 12 andro any amin'ireo toerana misy teratany sinoa manerana izao tontolo izao. Mifono hetsika ara-kolontsaina maro sy fombafomba ny fankalazana. Fomba izay mampiavaka ny Chine ary araha malala fa isan'ny mampandroso ity firenena lehibe ity ny fitazomana ny fombafomba tahaka itony. Ary araha malala fa isan'ny mampandroso ity firenena lehibe ity ny fitazomana ny fomba ny tahaka izao. Isa-taona dia misy hatrany ny marika ampitondraina ny fankalazana ka ho an'ity taona ity dia nampitondraina ny lapin d'eau ny taona vaovao sinoa. Ny fandarana aona marina raha ny fandarana Global News ireo fandarana anankiroa ireo no arahinao avy hatrany aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Rogue l'ultime affrontement ary rahampitso alina izany hoe rahampitso alady alina izany. Dia ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe la proposition izay no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MPS. Misaotra anao ary nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko.